Aleluia, mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alakamisy 27 ny volana Novambra 2023. Ry ava-malala amin'ny Tompo, anio aho dia hijoro vavolombelona ny amin'ny herin'ny fanahy masina. Aleluia, aleluia. Ny herin'ny fanahy masina ary ny fahalebiazany indrindra. Eny Tompoko. Ny amin'ny nofy izay nasehoan'ny Tompo tamiko. Ary misy verse izay tiany fanahy masina ampaherezana antsika fa ny fanahy masina ane ka eo amintsika tsiraray avy izay zanak'Andriamanitra. Ry havana, alohany anambarako izany rehetra izany dia hiara hivavaka aloha isika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo satria izy no tompony izao fotoana izao. Ary izy no hiteny amintsika avy amin'ny alalan'ny fanahy masina, amin'ny alalan'ny fanahiny izany. Ka izy rery ihany no afaka anambara izay zava-miafina tiany ambara. Ka hiara hivavaka isika Tompoko, hametrahantsika an'izany eo anatrehan'ny ray malalantsika. Vavaka isika. Jesosy Tompo, misaotra anao, midera anao, manaja anao ary mankalaza anao izay. Jesosy Tompo, ianao no Andriamanitray, mendrika andray ny voninahitra. Satria Tompo, araka ny fiandohana izay eto amin'ny video dia ho avy ianao Jesosy. Ho avy ianao Jesosy, ampiakatra anay olonao tsiraray avy Jesosy. Tompo malala mampatahotra ny zavatra ho avy amin'ity tany ity. Ny zavatra anjoa an'ity tany ity rehefa lasa izay. Engane Jesosy ka mba ho tafiditra any an-danitra izay tsiraray avy isam-batan'olona. Ka mba tsy ho very maina foana ny nandalovanay tety ambon'ity tany fandalovanay ity. Jesosy Tompo, mangataka ny fanahy masinao. Oka ianao fanahy masino, iteny amin'ny alalako. Ka ny nofoko dia angina hietry eo anatrehanao. Satria ianao lay lehibe indrindra, ianao lay masina indrindra, ianao lay fanahy iray, ianao lay nanomba tambonin'ny rano. Ka mangataka aminao fanahy masino, oka ianao no hisandratra fa izao dia hiena eo anatrehanao. Ka raisy ny kontrolan'ny tenako manontolo, ka mitenena amin'ny alalako fanahy masino. Oka koa ianao ampihiratra ny masom-panahin'ny olona tsiraray avy, ampifoa ny olonao tsiraray avy eran-tany fanahy masino. Jesosy Tompo, mangataka ny ranao, andrakotra sy ny ankohonako, ary koa ny olonao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Ka miny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra, zanatsipika izay mitady alefa ny anafokanay dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy. Satria ny ranao dia afy mandevina, mandany ny fahavalo rehetra. Ka tsy ambinina izany, fa entin'ny rivotra toy ny lavenina anetany foana izany. Ka oka ianao Jesosy no manda afo manodidina anay. Oka ianao Jesosy no ijoro eo anatrehan'ny olonao tsiraray avy, satria ianao lay ho avy indray ampiakatra anay olonao tsiraray avy. Misandrata Tompo, misandrata Tompo eo anatrehan'izao tontolo izao. Ny voninahitra ane dia ho anao irery ihany, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay doria. Amen.
Ry hava-malala ao amin'ny tompo, araka ny nambarako terim-piandohana dia momba ny fanahy masina. Ny fahalehibiazan'ny fanahy masina. Eny tompoko, tena lehibe ny fanahiny iray, ary ilay fanahiny iray no mitoetra ao anatintsika. Ao anatintsika tsiraray avy izay efa vita batisa tamin'ny ranobe, ary koa nataony tompo batisa ny fanahy masina. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 2, izay natonga an'ireo mpianatr' Jesosy ny andry ny fanahy masina alohan'izy ireo hanao ny asan'Andriamanitra. Andao vakiantsika kely aloha io Asan'ny Apôstôly toko 2 andininy 1 ka hatramin'ny 4 no vakiantsika. Ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. No ny tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny toerana iray izy rehetra, ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo, ka nanenika ilay trano ny angonany. Ary nisy lehilahy maro mitarehina afo niseho taminy, izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona. Dia samy feno ny fanahy masina izy rehetra, ka niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy. Amen. Ry havana, eto zany dia manambara fa noho efa lasa tany an-danitra Jesosy, dia alohan'izy handeha dia efa niteny tamin'ireo mpianany hiandry aloha, hiandry ny fanahy masina alohan'ireo mpianatra handeha hanao zany ny asan'Andriamanitra. Ireo mpianatra ireo dia efa vita batisa avokoa tamin'ny ranobe tahaka an' Jesosy, fa eto izy ireo dia niandry ny fanahy masina alohany andehanan'izy ireo nizarazara hanao ny asan'ny tompo. Aleloia, aleloia. Ny fanahy masina eto no ny tonga dia hitantsika tsara ny teny voalaza atao amin'ny tenin'Andriamanitra fa nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra. Nisy feo zany tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo, ka nanenika ilay trano ny angonany. Aleloia. Ary nisy lela maro mitarehina afo niseho taminy, izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona. Toizako ihany dia samy feno ny fanahy masina izy rehetra, ka niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy. Amen. Eto zany no ny efa nisy an'ilay feo eno avy any an-danitra izany, toy ny rivotra mahery mifofofofo, dia nanenika an'ilay trano ny angonan'izy ireo zany zay zavatra izay. Dia nisy lela maro ohatra ny afo zany, satria teneneto hoe mitarehina afo. Ry havana, tena hoe raiso ara-baky tenene ilay teny izay omeny tompo antsika anio, izay omeny fanahy masina antsika anio. Averiko kely, ary nisy lela maro mitarehina afo niseho taminy, izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona. Dia ilay lela maro mitarehina afo zany niseho taminy dia nizarazara ary nipetraka zany tamin'ny izy rehetra isam-batan'olona. Zany hoe samy nahazo avokoa izany. Izy tsiraray avy. Izy tsiraray avy ireo mpianatry ny tompo izany. Dia samy feno ny fanahy masina izy rehetra. Feno ny fanahy masina. Ry havana, io fanahy masina io dia tena lehibe indrindra. Ijoro vavolombelona aho rehefa avy eo, fa tena lehibe indrindra io fanahy masina io. Ary ny tenin'Andriamanitra eto
dia manambara ihany koa hoe averiko kely amin'ny 14 hoe dia samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka ny teny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy. Amen. Ny fanahy masina no mikomandy antsika. Izy zany no mampiteny antsika zanany. Fa tsy isika akory no hoe anamboatra programa. Izay no natonga ahy ny teny indray mpandeha teto hoe ny fanahy masina dia tsy azo baikoina. Tsy azontsika baikoina. Tsy azontsika ataony manao hoe mitongava hivavaka ry ananina amin'izao fotoana izao. Fa isy ny fahalebiazan'ny fanahy masina ao. Ho tonga ao ny fanahy masina. Mibebaty tompoko. Fa tsy azontsika ho baikoina ny fanahy masina. Izy no mitondra antsika. Izy no mampiteny antsika. Izy no miasa ary tsisy ny ahasakana. Io fanahy masina io ihany koa no voalazan'i Jesosy ilay hoe izy no miboiboika ao anatitsika. Zay ane le izy. Andao vakintsika ane izay teny izay ao amin'ny Jaona 7, eo amin'ny 7:30 ka hatramin'ny 7:30 no vakintsika. Ho vakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tamin'ny andro farany izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravoana dia nitsangana Jesosy ka niantso hoe raha misy olona mangetaheta ao ka izy anantona ay ka isotro. Izay mino ay dia isy ony ny rano velona hiboiboika avy ao aminy. Araka ny voalazan'ny soratra masina. Ny fanahy izay efa horaisiny mino azy no nolazainy tamin'izany fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Amen. Hitanareo zany? Ny fanahy masina ilay miboiboika ao anatitsika. Ao anatitsika izay efa vita batisan'ny fanahy masina. Izy zany ilay miboiboika ao anatitsika. Araka ny tenin' Jesosy eto. Jesosy mihitsy no miteny miantso izany izy ho an'izay mangetaheta. Raha mangetaheta zany isika dia mandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Dia misaraka amin'ny fahotana. Dia afaka isika. Dia atao batisa amin'ny rano be tahaka an Jesosy natao batisa tao amin'ny ranon'ny Jordana. Fa tsy hoe kory andeha ho any Jordana mihitsy isika. Andeha ho any Israely mihitsy isika zay vao atao batisa. Tsy mila zavatra hafa isika. Tsy mila mandeha naiza naiza isika fa amin'ny toerana misy anao. Rehefa misy reny rano dia azo atao batisa ianao. Amen. Voninahitra ho an Jesosy. Voninahitra ho azy irery ihany. Ry havana, dia eto zany ny tompo dia manambara marina fa izay mino ay hoy Jesosy io dia isy ony ny rano velona hiboiboika avy ao aminy. Araka ny voalazan'ny soratra masina. Ny fanahy izay efa horaisiny mino azy. Io fanahy io dia horaisitsika izay mino an Jesosy. Voambarany eto. Dia io fanahy io no lazainy fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Amen. Izay ilay novakintsika teo tao amin'ny asan'ny apôstôly. Mbola tsy lasa Jesosy fa efa niteny izy teto mampafantatra sahady ny amin'ny ho fiaviany fanahy masina. Ry havana, mila mitandrina isika fa misy ihany koa ny fanahy ratsy. Ny fanahy ratsy dia contraire-ny fanahy masina. Ny fanahy masin'Andriamanitra dia lehibe indrindra. Ilay fahazavan'Andriamanitra izany no alefany ataony ao anatitsika. Hiboiboika ao anatitsika. Eny ry havana, tena zany mihitsy. Io fanahy masina io dia
Fantatrao rehefa avy io fanahy masina io, rehefa manana ny fanahy masina ianao. Fijoroana vavolombelona voalohany tonga dia ataoko eto satria zay no tsapako ampafantary ny fanahy masina. Ry havana, tsy haiko ianareo na misy mitovy amin'ny fiaviany fanahy masina rehefa miantso azy aho rehefa ampitobo izy zany. Izy ny ampitobo fa ao anatintsika izany fa ho avy izany ampitobo ny ao anatintsika zany araka ny teny Tompo hoe iboiboky ao anatintsika toy ny rano velona zany. Ry havana, rehefa mangataka ny fanahy masina ao, zany hoe rehefa avy mibebaka izany rehefa madidio zay zany vao afaka isika mangataka ny fanahy masina. Ary eo ihany koa zany hoe rehefa avy mandroaka devoly, mandroaka devoly de mibebaka na mibebaka de mandroaka devoly izay fahatsapanao zany. Dia rehefa vita fibebahana zany isika ka mangataka ny fanahy masina, dia rehefa ho avy ameno ay zany ny fanahy masina, tsy haiko ianao hoy aho raha mitovy amiko, dia ny zavatra fahatsapako fa eo ampahamenona ay ny fanahy masina, eo zany ny présence zany eo. Dia ny zavatra misy amiko zany dia ny tanako ny lohatanako zany, ny ratsan-tanako rehetra ohatran'ireny hoe misy électricité ireny. Aleloia, aleloia. Misy ohatran'ny électricité zany, dia manomboka mahay miakatra zany io ohatran'ny électricité io. Raha ohatra ka tsy azonareo le hoe ohatran'ny ahoana zany dia ohatran'ny hoe voatsindrona zany ny fandraitra zany ny lohatanana tsiraray avy, de ny tanana zany manomboka ohatran'ny eno any anatin'ny aina mihitsy zany satria lay fanahy le tenanao no mahatsapa. Dia mahay miakatra zany izay am'le tanana zany dia eo ihany koa zany anankiray hafa ihany koa mafana be ny ao amin'ny lamosiko izany, zany hoe eo ao arinan'ny tratrako eo zany no eno koa ilay afanan'ny fanahy masina lehibe indrindra izany dia ny voalohany indrindra misy foana izay rehefa tonga ny fanahy masina amiko, misy foana izay dia ny masoko anankiroa zany mamay, tena mamay be fa tsy mandoro akory, mafana be zany io masoko anankiroa io. Raha ohatra ianao ka maka hoe lamba zany dia hoe ataonao anaty rano mafana iny de apetakanao amin'ny masonao rehefa mikipy ny masonao, de ohatran'izay lay afanan'ny fanahy masina eniko rehefa miasa izy. Aleloia, aleloia. Zay zany no ataony. Eo ihany koa ny anankiray eo amin'ny nifiko zany ohatran'ny hoe hitanareo raha ohatra ka hoe mangatsiaka be ohatra nareo de ohatran'ny hoe mikatokatoka zany nifinao. Raha hiteny ianao de ohatran'ny hoe tsy afaka fa ohatran'ny hoe nifinao zany ohatran'ny hoe mikatokatoka zany nifinao nefa ny tafateny ihany ao zany satria ny fanahy masina no miteny amin'io fa tsy za. Na ny vavaka zay ho atao na ny teny zay ho ambara dia izy, ary lay feo hoy ao dia tsy avy ao an-tsaina, tsy avy ao an-tsaina no eno fa avy eo amin'ny akaikin'ny tratra zany. Eo zany satria iarahantsika mahalala fa ny tompo dia ao am-pontsika no toerana ipetrahany. Ry havana, tsara ny tompo, lehibe indrindra ny tompo. Araka ny teneny teo hoe mila isika mitandrina, fa eo ihany koa ny fanahy ratsy. Ny tompo dia manambara ny teniny ao amin'ny Samuela voalohany, horaisitsika io Samuela voalohany toko 7:10 andininy 7 ihany no hovakintsika. Aleo hatramin'ny andininy 10 no hovakintsika dia miangavy anao ao amaky ilay tantara mba afantaranao ny fahalebiazan'Andriamanitra. Samuela voalohany toko 7:10 andininy 7 ka hatramin'ny 10. Hovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Dia nisy fanahy ratsy avy tany amin'ny tompo tonga tao amin'ny Saoly rehefa nipetraka tao an-tranony izy, sady ny tanany lefony teny an-tanany. Ary i Davida dia nitendry lokanga tamin'ny tanany, ary nikasa amely ani Davida tamin'ny lefona i Saoly, ka ataony miboroaka miantra amin'ny rindrina, nefa nahy niala teo anatrian'i Saoly izy
ka ny rindrina no voany lefona ka nandositra i Davida ka afaka tamin'ny alina iny ihany. Amen. Ry havana, hitanareo zany, ny Tompo Andriamanitra mihitsy no nanisy fanahy ratsy tao amin'ny Saoly. Ary ilay fanahy ratsy dia ratsy fanahy. Araka ny anarany, nitady hamono ani Davida izy. Ry havana, mila isika mitandrina, mila isika miova. Itsorova volombelona ako. Tamin'ny alahady voalohan'ny volana Oktobra, zany hoe tamin'ity taona ity zany dia nanofy aho. Zany hoe natonga ny nofy zany dia anao asan'Andriamanitra izay fanafahany Tompo zany olona anankiray ao anatin'ny fatotra izay namatorany Satana azy. Zany hoe asa à distance zany ilay izy. Dia asina video zany amin'io fotoana io. Dia afaka atao ny asa na à distance aza rehefa tena vonona ny olona na iza zany vonona ho afahan'i Jesosy. Tsy izahay kory no manafaka fa Jesosy no manafaka. Aleloia. Ary ny fanahy masina no tonga miditra an-tsehatra manao ny asa amin'ny fanafana izay asa ataony fanahy masina. Aleloia. Satria izy no miasa. Ry havana, nampanofia ny Tompo nampafantatra zany ilay fahavalo. Zany hoe ao anatin'ilay olona izay ho afahan'ny Tompo izany. Dia tao anatin'ny nofy aho dia nangataka ny fanahy masina, zany hoe za zany mahatenako ny tenako tsy nahatsapa mihitsy hoe angataka ny fanahy masina aho alohan'ny hatory zany fa no nefa natory aho dia tao anatin'ny nofy ny fanahiko izany no miantso ny fanahy masina. Satria ry havana, ny zavatra niseho tao anatin'ny nofy dia hitako fa nisy raso ovakiko kely tao anatin'ny nofy zany dia niantso ny fanahy masina aho zany. No niantso ny fanahy masina aho tao anatin'ny nofy aho dia ny cercle fotsifotsy zany nanodidina ahy. Fotsifotsy be zany. Dia no neveo hitako ihany koa tao anatin'ny nofy fa nisy bolla fotsifotsy zany kelikely tamin'ny tanako. Bolla fotsifotsy be koa amin'ny tanako. Dia no neveo hitako zany nisy vehivavy anankiray alavitra zany manatona. Zany hoe tsy tonga amin'ny toerana misy ahy zany izy io fa hitako ihany zany ny endrikan'izy io. Dia manatona zany izy io dia alefako zany ilay bolla fotsifotsy kelikely amin'ny tanako dia vo makasika anazy zany dia menjera izy dia mitsangana indray. Dia alefako ndray zany bolla faharoa de vo makasika anazy dia menjera izy de mitsangana indray. Intelo angambany izay zavatra izay. Zany hoe ilay devoly ao anatin'ilay olona izany. Naseho an'ny Tompo ahy zany ilay fahavalo izay ady ohatrehanay ao anatin'ny fanafana zany amin'ny fotoana anafana an'ilay olona à distance. Dia tao anatin'izay amin'ny zako mandefa ilay bolla fotsifotsy zany menjera le izy dia tafarina indray. Menjera izy dia tafarina indray. Zany hoe ilay bolla fotsifotsy izay atorako aminy dia mampenjera azy. Dia aveo izy mitsangana indray. Zay le hoe ady ny fanahy masina. Ny fanahy masina, ilay afo ny fanahy masina ilay bolla fotsifotsy. Afo ny fanahy masina. Afo mandevona ny Tompo. Izy mihitsy ane no telo fa iray, ray zanaka fanahy. Ilay nofy zany hotoizako. No neveo dia tao anatin'izay amin'ny zako mandefa ilay bolla fotsifotsy zany dia nizara anankitelo ilay fahavalo. Zany hoe lasa ilay vehivavy ray ihany zany fa mitovy endrika zany anankitelo zany no niseho. Zany hoe tsy izy irery intsony zany fa lasa ohatrany hoe anankitelo tampoka izy zany fa mitovy endrika. Ry havana, izay no fampafantaran'ny Tompo zany ny amin'ny fahavalo ho atrehina ho resena.
dia noho ny avy eo no nalefako zany lay bolina dia mianjera izy dia mitsangana indray. No ny farany ry havana ny zavatra niseho dia nanomboka zany niova zany ny lokony endrik'ilay anankiray. Zany hoe nanomboka zany nangirana izany ohatrany dore ny tapany lohany ambony, ilay anankiray akavanana izany. Nanomboka ohatrany hoe ohatrany lokona dore zany hoe ohatrana lokona volamena zany ny lokony tapany ambony ny endrikan'izany. Ry havana, izay no fampahafantarany fanahy masina fa iny zany ilay olona, iny ilay olona afaka somatsara amin'ilay fatotra izay namatorany Satana azy. Fa ilay roa zany dia ampahafantarany fanahy masina ihany kosa fa ilay fahavalo no resena. Satria ny olona anankiray rehefa voafatotry Satana, voafatotry ny devoly dia tsy izy no tompony tenany fa ao anatiny devoly no ao anatiny. Fa ny devoly ao anatiny no manjaka mandray ny plasiny. Ry havana, mila mitandrina isika. Mila mitandrina isika fa ny fanahy masina no mila antsontsika, amenontsika hiasa ho antsika. Andro vitsivitsy tao aorianan'izay dia natao ny asan'Andriamanitra. Isaorana ny tompo lehibe fa afaka somatsara ilay olona, tena afaka somatsara. Voninahitra ho an'i Jesosy, dera ho an'i Jesosy. Ry havana, mila isika mijoro tsara, mila isika tsy matahotra, mila isika miasa, mila isika manaiky ho afahana, mila isika manaiky misaraka amin'izao tontolo zao satria ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy, fananiza no ao anatinao. Zay ray isika na fanahin'Andriamanitra na fanahin'ny Satana. Raha fanahin'ny Satana no ao anatin'ny olona anankiray dia ilay tahaka ny nahazo any Saoly. Fa raha fanahin'Andriamanitra no anatintsika dia ilay fahazavana satria Andriamanitra no fahazavana. Ao bokin'i Daniela 2:20 (7) io no vakiantsika manamarina ny amin'ny fahazavan'Andriamanitra ao anatintsika. Daniela 2:20 (7) ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra, ary izay mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria. Amen. Ry havana, raha endry isika dia manambara ny tenin'Andriamanitra fa amirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra isika. Amirapiratra. Izay no nanambara, nampahafantariny ny fanahy masina ny amin'ny fahazavany ilay ramatoa nasehony ny hoe ho afaka zany ilay ramatoa. Ho afaka ilay ramatoa. Nampahafantariny sahady alohan'ny anafahany tompo azy. Amen. Dia hoy koa ny tenin'Andriamanitra hoe, ary izay mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria. Amen. Raha mamerina ny maro isika ho amin'ny fahamarinana, oka isika amerina foana ny olona ho amin'ny fahamarinana, dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria isika. Amen. Ry havana, ny kintana dia mahafinaritra mijery ny kintana. Enganeka tena ho kintana isika eo anatrehan'i Jesosy. Ho mandrakizay doria isika tsiraray avy. Ary koa ho amirapiratra tahaka ny lanitra. Ry havana, izay ny anio. Oka ianao amaky ny ao amin'ny bokin'ny Korintianina voalohany 2:20. Io bokin'ny Korintianina voalohany 2:20 io dia manjary lavabe raha ohatra ka ho vakiako eto fa manambara ny amin'ny fanomezam-pahasoavana izay omeny fanahy masina antsika. Izy no manome ny fanomezam-pahasoavana. Izy
ny fanahy masiny ray. Ka oka ianao no hamaky izany. Korôtianina voalohany 2:20 dia aoka ianao no hamaky manomboka amin'ny 2:20 ka hatramin'ny farany azonao vakiana mba hampahery anao. Zay tompoko ny anio fa mahery hatrany ao amin'i Jesosy dia raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto indray aho raha sitrapon'i Jesosy Tompo. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.